La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nanaitra ny besin'ny maro ny firehetana teny Antaninarenina alina. Mainy barao misy ny ONE ary mbola tsy fantatra mazava hatreton'ny tombabidin'ny fahamaizana sy mety ho fiantraikan'izay. Manoloana izany nametraka fitoriana ny ministeran'ny tontolo iainana ary natomboka avy hatrany ny fanadihadiana. Olona miisa 10 ny lavin'ny valanaretina coronavirus, miampy 420 sy 700 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina raha nitatitra tamin'ity androany ity. Araka izany, androany no nahitana tranga fahafatesana ambony indrindra hatr'izay. Nosamborina androany ary anaovana famitorana etsy amin'ny BC anosy ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Radjasson na Roly Mercia. Izy no nambaran'ireo mpianatra ho nanakarama azy ireo nandritry ny savorivory sy fitokonana mitaky ny famohanan'ny berija teny Ambohipo. Maro tamin'ireo zokiolona no nandeha an kilometatra maro androany nakany fisotrondronony teny Antaninarenina. Ny tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka, ny tsy fampin'ny oentimanana anofana fiara no antony izany raha nambaran'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, compte Twitter ana olona manana ny toerany no nisy ny piraty tato anatin'ny ora maro tamin'ity androany ity. Isan'izany ny compte-ny filoha amerikanina teo aloha Barack Obama, Bill Gates, Kanye West sy ny maro hafa. Mampametra-panontaniana maro izany tranga izany. Ny adinin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolodivika Nasanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona miisa 10 no lavin'ny valanaretina coronavirus, miampy 420 sy 700 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Ny ampy 10 ireo olona namonyainy vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Avy any amin'ny faritra Atsinanana sy avy any Diana ary avy eto Analamanga no nisian'ireo olona nindaosy ny fahafatesana vokatry ny Covid-19 ireo. Arak'izany, ity ny trangana fahafatesana betsaka indrindra voaray hatramin'ny isian'ity valanaretina ity. Olona miisa 420 sy 700 kosa no voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina ary 70 ireo olona sitrana soamantsara ho an'ny androany. 10 no lavo, 70 kosa no sitrana soamantsara, 420 sy 700 kosa no isan'ireo tranga vaovao dia betsaka ihany koa mirana 420 sy 700 misaotra an'Andriamanitra alohantsika na izany ary fa dia misy any sitrana soamantsara 70 amin'ny 100. Momba ny test vita dia 990 sy 3 alina 31 296. Vokapitiliana avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar, ny CICM, ny laboratoire ao amin'ny hôpital Befelantanana, ny LA2M, ny tetsy amin'ny HGRA ary ny Gène Expert no nahazoana ireo antontanisa vaovao ireo. Toy izao ny fitsinjarana izany. Ny 330 sy 700 dia teto Analamanga avokoa. Avy any Arivonimamy, izany hoe faritry Itasy ny anankitelo, tany Maivatanana faritry Betsiboka ny anankefatra, tany Atsinanana ny anankidimy, Bongolava ny anankiroa, Atsimo tao Toliara ny anankiray, Matsiatrambony tao Fianarantsoa ny anankifito, Analanjirofo anankivalo, Anosy anankiroapolo isa ary ny anankiray moa izany dia tsy fantatra hoe avy aiza fa izay no 420 sy 700 azy ireo. Arak'izany, tafiakatra 720 sy 900 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara. 520 sy 300 kosa ireo olona manaraka fitsaboana ary miisa 120 sy 702 ireo sitrana ankehitriny. 120 ny isan'ireo marary mafy ary 350 ireo maty hatreto. Nanambara ny tompon'andraikitry ny fahasalamana fa misokatra ary afaka mandray ireo marary ny Covid-19 ireo toeram-pitsaboana na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana eto Andrenivohitra. Manentana ny rehetra anaraka sy hanajany fepetra, indrindra amin'ny fihiboana izy ireo manoloana ny fianak'ity valanaretina ity. Nanaitra ny besin'ny maro ny firehetana teny Antaninarenina alina, mainy barao misy ny ONE ary mbola tsy fantatra mazava hatretin'ny tombabidin'ny fahamaizana sy ny mety ho fiantraikan'izany.
manolna izany nametraka fitorinan'ny ministeran'ny tontolo iainana ary natomboka avy hatrany ny fanadihadiana eto Andriatsilava. Alina tokony ho tamin'ny 7 ora ny rehetra ny tao anatin'ny biraon'ny ONE Antaninarenina. Efa nandeha ny fanairana saingy fotoana fohy taorian'izay ny anaka ny afo ka niparitaka nanerana ny bâtiment iray manontolo. Tonga tena toerana voalohany ny sampana mpamonjy voina avy ao Tsaralalàna saingy tsy afananoatra noho ny afo efa nihitatra sy nahazo vahana vokatry ny fitsioky ny rivotra. Efa misy zany ny mpamonjy voina tonga. Efa andalana koa ny avy any amin'ny Asekina avy ny Ivato hamonjy an'izao voina izao. Ny tanjona moa zany dia tsy hiparitany io afo io. Indrindra eto Antaninarenina dia toerana misy ny androm-panjakana maromaro. Isan'izany zao ny trésor eto akaiky eto efa ezahana tanteraka ny fiarovana anazy ary ny soran'Andriamanitra tsy tafokisaka ny afo. Ny pompier efa reo miandry ny fiparitany afo tsy hifindrany amin'ny trésor. Efa nandray ny fepetra rehetra zany ny fitoeram-panjakana ankehitriny mba ahafahana mifehy ny afo aingana dia aingana. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana tonga teny toerana alina fa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity fahamaizana ity. Hatreto aloha zany dia mbola tsy fantatra ny tena antony nahatonga ny afo fa tanoany any tamin'ny 7 tany zany no nanomboka niainga ny afo teto amin'ny Office National pour l'Environnement na ny ONE. Dia araka ny hitantsika io dia efa mirehatra be ilay izy manao izay hafa ny repompier. Ny poste ihany koa dia efa may ao ambadika ny direction générale ny poste. Tsy maintsy isy moa zany ny fangatahana enquête satria araka ny fantatsika andro alina ny administration ny bureau-mpanjakana mihidy dia tsy dia mazava loatra, tsy afaka miteny zany tsika zao hoe inona ny zavatra nitranga fa tsy maintsy ny fanadihadiana no ahafantarana an'izay. Adiny iray taty aoriana mbola tsy voafehy ny afo tonga nanatevin-daharana ny sampana mpamonjy voina araka izany ny Asekina avy ny Ivato tokony ho tamin'ny 1 ora alina. Ny afo nefa nihitatra hatrany ka nahatonga ny famaizana ihany koa tao amin'ny birao sy ireo efitra maromaro tao amin'ny postra malagasy. Hatreto zany aloha dia may daholo ny bureau amin'ny 2e étage avy ao ambadika amin'ny direction générale sy salle de réunion ary mbola ina koa nidina ambany. Zany hoe fa niezaka ihany ampiasa amin'ny postra sy ministera nanala an'izay entana rehetrarehetra taty ambany azy azo nasorona taty ambany ny trésor. Zay angamba mbola azo lazaina aloha hatramin'izao ny antony moa dia tsisy mahafantatra hoe inona ny nahatonga an'izy io. Tokony ho tamin'ny 12 ora alina izany hoe adiny 3 taty aoriana ny nahitana ny firehetana vao voafehy tanteraka ny afo. Fanontaniana mipetraka manoloana io tranga io ny hoe fa nahininana natao ve sa antony hafa ny nahatonga ny firehetana. Ny vokatry ny fanadihadiana no anambara amintsika ny valin'izay. Ny valin'ny fanadihadiana sy ny tombana atao ihany koa no ahafantarana ny tombam-bidin'ny faharavana vokatry izao firehetana izao. Taorian'ny fitoriana napetraka ny ministera tompon'andraikitra ny maraina teo efa niroso ny fanadihadiana ahafantarana izay izavany tranga marina. Ny zavatra misy anefa dia tamin'ny andro alina no nipoiran'ny afo ary tsy fotoanan'ny fahavaratra izao satria anaty fahavaratra ny matetika misy an'ireny court-circuit ireny. Dia noho izay antony izay dia ny ministera ny tontolo iainana sy ny tena comme ministre dia tsy maintsy ametraka fitoriana zany hoe ametraka plainte contre X mba ahafahantsika mijery sanatria misy an'izay hypothèse izay hoe nodorana fanahiniana ilay izy fa tsy accident. Efa nanomboka nanao fanadihadiana ny mpiambina sy ny ekipa ny Tales ny ekipa ny ato amin'ny ONE zany ny brigade criminelle dia miandry an'izay fanadihadiana izay isika fa ny ministera ny tontolo iainana dia manaja tanteraka ny asan'ireo izay manao fanadihadiana sy ny any amin'ny ara-pitsarana fa kosa zany ho mpitory ao anatin'izay zavatra izay amin'ny teneniko teo ametraka plainte contre X. Mikasika ireo atota taratasy nanambara ny ministra fa maro no afaka raisina amin'ny base de données sy ny tahiry na eo aza izay fahamaizana izay. Dia ireo document ireo aloha zany dia ny zava-misy dia betsaka mahita ao anatin'ny afo
fa nefany kosa ny misy vaovao azo lazaina hoe mahafaly ihany dia omaly rehefa tonga tety zany izahay dia teo re ekipa nanampy mbola afaka namoaka an'ilay serveur zany hoe ilay fitahirizana ny ireo rakitra ireo amin'ny cloud moa zany tenenantsika azy na plutôt hoe amin'ny resaka digitalisation zany hoe mety maromaro ihany zany ireo documents zay mbola azontsika récupérena fa mety misy ihany koa ary marobe ireo documents zay maty tao anatin'izay afo zay. Nanamafy ihany koa ity farany fa tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha bois de rose araky ny feo aelety seroa ity fahamaizana ity. Tsy misy ifandraisana amin'ny bois de rose ny ONE, tsy asan'ny ONE ny resaka forêt fa asan'ny ary amin'ny ministère amin'ny tontolo iainana ny direction générale ny eaux et forêt. Ny ato amin'ny ONE tompoko dia mikirakira ny resaka impact environnemental sy ny resaka permis ho an'ny orinasa sy ho an'ny tetikasa. Na eo aza ireo rehetra ireo efa misy ny fepetrano raisina ho an'ny toerana amin'ny mahavakoka ho an'Antananarivo sy ny androm-panjakana ary isan'ny toerana antitra indrindra eo Antaninarenina azy. Tao amin'ny toerana io ohatra no nisy ny radio Antananarivo tamin'izany fotoana. Ny taona 1970 tsy ahivina no natsangana ny ONE izay mikirakira sy manao ny fanadihadiana momba ny impact environnemental sy manome ny permis environnemental na ny alalana fahazona mitrandraka raha tontolo iainana ho an'ireo orinasa na tetikasa. Efa manomboka raha ny fanazavana ny fijerenan'ny toerana ahafahana mametraka ireo mpiasan'ny ONE na eny am-pandrenomby na enina ny sana na any amin'ny toerana hafa. Andrasana ihany koa amin'izao fotoana ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ity firehetana ity. Tsy mbola misy hatreto ny valilera taratasy fangatana ny fangararany tsenam-barim-panjakana sy ny famatsim-bola entina miady amin'izao valinaretina izao izay nalefa ny fiarahamonim-pirenena eny anivon'ny fitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 nialarana efo. Ny fahatraika ambin'ny folo ny volana Jona 2024 lasa teo no nametraka taratasy fangatana fahazahoana antontan-kevitra mahakasika an'ireo tsenam-barim-panjakana sy ny fandaniam-bolam-panjakana ireo fiarahamonim-pirenena. Hatreto tsy mbola misy valiny izany raha ny nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena nanao ny fangatana. Nisy fepetra manokana norasin'ny fitondram-panjakana amin'izany tsenam-barim-panjakana izany tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izao ka ilaina ny fametrahana ny fangararana sy ny tamberinandraikitra amin'ny fanapahan-kevitra sy ireo fepetra rehetra raisina amerenana ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ireo olom-pirenena. Satria tamin'ity amiana ity dia nisy fepetra manokana raisiny fanjakana amin'izay tsenam-barim-panjakana izay dia misy disposition exceptionnelle tsy voatery nanaraka an'ilay code des marchés publics intsony zany izay ministère na entité mikasa manao tsenam-barim-panjakana ao anatin'ilay ady amin'ny Covid-19 fa afaka hoe nanao marché de gré à gré raha nahazo autorisation avy any amin'ny CCO ary afaka koa moa zany hoe tsy voatery hoe miandry zany les fepetra les fotoana anaovana an'ilay marché. Izay moa zany dia nandefa taratasy tany amin'ny CCO Covid-19 tamin'ny 11 juin mba ahafahana mahafantatra bebe kokoa hoe inona ilay lalàna mamaritra an'izay fanaovana tsenam-barim-panjakana zany amin'izao situation na état d'urgence zao. Miisa folo ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena nanapa-kevitra hitambatra anara-maso ny fampiasan'ny fanjakana ny vola atokana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sipantsina no efa mametraka ny teti-bola iadiana amin'ny Covid-19 na izany aza misy didim-panjakana no raisina tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement ny rojo lay lasa teo izay miteraka olana raha ny fanazavana hatrany. Nefa zany io décret io dia tokony hoe mamaritra hoe zao zany hoe tokony miverina amin'loha le fanaovana le tsenam-barim-panjakana zany hoe tokony manaraka ny code des marchés publics indray izay tsena rehetra izay tsenam-barim-panjakana rehetra atao amin'ny ady amin'ny Covid-19 ary sady tokony misy publication zany io amin'ny site-ny RMP no tokony voasoratra koa anatin'le CDMP le système intégré des marchés publics izay hoe anananay accès ihany isaorana amin'izay moa zany ny RMP. Io koa moa zany le hoe tokony mamoaka isam-bolana rapport momba le vola azo fampiasana le vola ny fanjakana ny MEF moa ministère économie et finance moa zany tena hoe voakasika amin'izay koa izahay koa moa zany dia miandra ny fanjakana mampahafantatra ny décret io satria raha tsy ampahafantarina izy io dia tsy afaka ampiarina.
Ny 13 Jolay 2024 no namerina nanao ny taratasy fanairana indray ireo fikambanany ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fampiarana ny fangaharahana amin'ny tsenam-barim-panjakana sy ny fandaniam-bolam-panjakana. Ratsahivy no nanome toky ny filohan'ny repoblika nandritra ny tafan'ny fanaovany tamin'ny olom-pirenena ny 12 Jolay lasa teo fa mametraka ny fangaharahana ny fitondram-panjakana. Nosamborina androany ary anaovana famotorana HMPC anosy ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Radjasson na Roly Mercia. Izy no nambarany ireo mpianatra ho nanakarama azy ireo nandritra ny savorivory sy ny fitokonana mitaky ny famoahana ny Beriza teny Ambohipo. Yves Richard. Omaly no niakatra fitsarandro efatra amin'ny raha lany tarika ny fanakorontanana sy ny fitokonan'ny mpianatra mitaky ny famoahana ny Beriza Ravelomanantsoa teny Ambohipo. Taorian'ny fakanambavany natao azy ireo. Namoaka baiko anaovana fanadihadiana ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha. Radjasson ary Laurent fantatra amin'ny solonanarana Roly Mercia ihany koa ny teo anivo ny fitsarana. Ny tena no nambarany ireo mpianatra fa nanakarama azy ireo tamin'ny fanakorontanana teny an-toerana sy ny fitaomana ny mpianatra hidina an-dalambe. Loharano vaovao no nahafantarana fa nandray vola 3 tapitrisa ariary ireo mpianatra anaovana izay fanakorontanana izay. Ary nisy ny fampanantenaina natao azy ireo ho fanitarana ny hetsika manerana ny site Ambohipo sy Ankatso. Androany no nisamborana ny Roly Mercia teny Ambolikandrina ary efa mandeha ny famotorana eny anivon'ny BC Anosy. Raha iverenana, ny fahavalon'ny volana Jona teo no nodoboka teny Antanimora i Beriza noho izay fanakorontanana sy fitaoman'olona ikomy izay. Ankoatra ny Roly Mercia, mbola misy tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ihany koa voatonona ho mpamajo vola ny Beriza amin'izay fanakorontanana sy fitaomana ny mpianatra hidina an-dalambe izay. Efa andalana ny fanadihadiana ary ampafantariny eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny tohiny raharaha. Raha ny vaovao voaray farany mody nahiditra amponja Vojomaika i Roly Mercia niaraka amin'ny mpianatra miisa 4. Hoarahantsika anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny tohan'izay raharaha izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia eo ampamaranana ireo pitsopitsony ankehitriny ireo tompona andraikitra amin'ny centre andraisana ireo marary ny Covid-19 eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Itovy amin'ny fitaovana ampiasaina eny amin'ny hôpitaly no isy eny an-toerana raha ny fanazavana azy io na saina. Tahaka ireo toerana andraisana ny marary ny Covid-19 rehetra toa ny hôpitaly no andraisana ireo marary ao amin'ny centre Palais des Sports Mahamasina ary eo ampamaranana ankehitriny ireo tompona andraikitra isan-tokony. Mizara sokajy roa ny olona ho raisina eto amin'ny toeram-pitsaboana ity raha ny fanazavana. Afindra ny toeram-pitsaboana makaty aminay na ireo marary izay hoentin'ny ambulance na ireo marary izay iandraikentan'ny brigade d'intervention spéciale satria izay koa dia ao anatin'ny asany ny miantso an-tariby ny marary, nantso ny marary an-tariby dia alaina any an-trano raha misy an'izay soritraretin'izay ilay marary dia misy ihany koa nefa ireo marary mety ho tonga hoentin'ny tenany eto amin'ity toerana ity dia raisina ihany koa izy ireny fa tena tsisy olana. Ny fitaovana ampiasaina aloha zany dia fitaovana hitovizana amin'ny hôpitaly rehetrarehetra na ireo centre de traitement Covid izay efa mitsangana ohatra ny Nivato na ireo toerana hafa izay mbola hitsangana na ny any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra izay misy. Ankoatra izay, andraikitry ny plateforme nationale de gestion sanitaire de Covid-19 ihany koa ny fanaraha-maso ireo marary ny safidiny hitsabo tena any an-tokantrano. Dia ny afahana mamantatra hoe aiza misy fandriana malalaka moa zany. Ny amin'ny fandriana iray manontolo misy eto amin'ny hôpitaly eto Antananarivo sy ny any amin'ny province. Ankoatran'izay koa zany dia manao fanaraha-maso an'ireo olona cas positif zay manomboka amin'ny déclaration izy positif iny dia mahazo miantso andrzareo isan'andro hatramin'ny faha-7 ambin'ny folo hatramin'ny J+14 zany dia avy eo 7 ora aoriana zay J+14 zay zany hoe J+16 rehefa tsy misy signe intsony le olona amin'ny J+14 ka hatramin'ny J+16 dia eo izy no considéré hoe guéri zany hoe sitrana le olona dia mijano eo ny fiantsonay azy. Araka izany, marary misy 700 no afaka raisina eto amin'ny centre Palais des Sports Mahamasina izay sokatra amin'ny fomba ofisialy afaka andro vitsy raha nambarany tompona andraikitra. Nahazo fampitaovana avy amin'ny ministeran'ny Angovo anatsarana ny ady amin'ny Covid-19 ny CRCO Analamanga. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny asany toy izao hoy ny governoran'ny faritra Analamanga Yves Richard.
Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny ady amin'ny valinaretina COVID-19 hatreto. Na efa maro aza ny fepetra noraisina hifezana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Betsaka ny manao ambany maso tsy hita ny fisian'ny COVID-19 sy ny famoizanain'ny olona maro maneran-tany hivokatra io valanaretina io. Ilaina ny fahatsapatena ny rehetra andresena ny valanaretina, hoy ny governorany faritra Nalamanga androany. Tsy tokony handrasana sazana baiko ny fanarahana ny fepetra raha ny fanazavana. Mampanahelo anie zavatra misy ireo olona fa ohatrany tsy misy coronavirus eran'ny tanàna. Misy ny olona dia tena mitangorongorona eny amin'ny sisin-dalana dia manontany tena ianao, ina moa zany ny andrasan'ireto olona reto tsy mijanona any an-tranony. Izay ny tena hoe mila fanentanana ilay izy. Ary tsika hoe hiandry ny hoe mpitandro filaminana. Anao izay hoe andrarantsika tsy voaka izay vevanao. Fa mihina fa tena ampy izay. Hitatsika ngamba, zao ngamba vao hiteny hoe zakatsika sady zakatsika ilay corona. Hitatsika ngamba reny ataoko hoe ray aman-dreny, reny olona nanamaizy azy, reny olona maro dia maro maty teto amin'ny fireneny reny. Dia aloha rentsika samy mitandrina fa tena lozy io. Atsika moa mahazo an'ity hoe tsy mily maty raha tsy avy mandevina, hitatsika ngamba mipirofo zao fa be ny maty amin'ity coronavirus ity. Ho fanatsarana izay ady amin'ny COVID-19 izay. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny fobe-toeran'ny faritra Nalamanga Mboda ny fampitaovana avy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Fampitaovana izay ahitana ny kojakoja samihafa ho fanatsarana ny asa mpisehatra amin'ny ady amin'ny valinaretina COVID-19 eto amintsika. Tadidômidôzy amin'ny valinaretina COVID-19 avokoa ny olona manana lalandra tsentsetsina na ny atahorana amin'ny risque cardiovasculaire. Azo sokajiana folo mazava ny antony mahatonga izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo Yves Richard. Raha ny taizan'ny diabeta sy ny manana tosi-drà miaka-midina hatrany no voalaza ho atahorana amin'ny COVID-19. Tandindonindroza amin'ny valinaretina avokoa ny manana lalandra tsentsitsentsina raha ny nambaran'ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Azo sokajiana ho folo mazava ny antony mahatonga izay risque cardiovasculaire izay. Ny tension, diabète, HTA, ny tension, dia diabète, dia ny hypercholestérolémie, triglycéridémie, manentsetsina lalandra koa io, maro olona manao izany. Ny tabagisme, ny mpifoka sigara rehetra tsy voateny reny olona reny. Dia ny mpisoron-toaka exagéré, alcoolisme exagéré, ny stressé lava. Dia ny tsy fanaovana fanatanjahantena, rehefa tsy manao fanatanjahantena ny olona anankiray, marefo ihany koa izy atao anatin'ity. Ny surpoids, ny tena ataken'le coronavirus, dia ny aty amin'ny cerveau, dia ny aty amin'ny poumon, ao amin'ny carrefour-ny lalandra avy amin'ny fosin'ny poumon ao izany amin'ny échange gazeuse ao. Ny fahasivy dia rehefa manomboka 55 ans ny lehilahy, manomboka 60 ans ny vehivavy, dia efa facteur anankiray koa izay mahamora tsentsina ny lalandra. Ny farany dia ny antécédent, raha ohatra zany ka olona efa nandalovana AVC, olona efa AVC ohatra. Ilaina hatrany manoloana io ny fampitomboana ny hery fiarovana anatin'izao fianaka ny valinaretina COVID-19 izao. Isika rehetra na marefo na tsy marefo dia mila manatanjaka an'ilay hery fiarovana. Amin'izay rehefa en contact amin'ilay izy dia immuniser-tsika fa tsy mandraiky marary. Na koa raha en contact aminy dia mararirary kely fotsiny dia rehefa avy eo salama matanjaka. Dia amin'izay fotoana izay izy mamorona anticorps ilay vatana dia hiadiana amin'io ka ho izy miverina ao aoriana, dia rehefa hiverenany ao aoriana na somary masiva aza les infections, les contagions, dia mahatohitra ihany, maharesy ihany. Io moa zany mila fantatra ihany koa hoe izany infection zany tsy hoe rehefa maharesy ny infection dia tsy maninona rehefa voany fa somary reradreraka kely foana, mety misy symptôme kely fa rehefa avy eo maharesy. Zay zany le lazaiko hoe na marefo na tsy marefo zany mila manatanjaka hery fiarovantsika, zay aloha zava-dehibe. Ankoatra ny sakafo manana otrikainy, santionany amin'ny fomba fampitomboana ny hery fiarovana ny fanatanjahantena, ny torimaso ampy sy ny fananana fomba fitondran-tena na ny hygiène de vie mirindra, ny fahaizana mifeny fihetseham-po sy ny maro hafa.
ho fanohizana ny ady atao amin'ny fiparitany valinaretina coronavirus norarahana ranom-panafody avokoa ireo fitaovam-pitateram-bahoaka ao Toamasina nanomboka tamin'ny ity androany ity ary isy ihany koa ny fanaramaso ho ny tompona andraikitra fanadina. Ho fisorohana ny mety ho fiverenan'ny fiparitahany valanaretina coronavirus eto Toamasina nanomboka androany itetika asa famindrana ranom-panafody ho an'ireo fitaovam-pitateram-bahoaka toy ny tuk-tuk, ny cyclopus, ny kalesa, ny taxi-be ary ny taxi-ville eto Toamasina. Natao izao mba hiarovana ny vahoaka amin'ny aretina. Ny zavatra hita androany dia mandraraka ranom-panafody ho an'ireo fitaovam-pitaterana rehetra eto amintsika. Tiako ambara dia hoe isika rehetra izay vahoaka any ambony tuk-tuk, any ambony posy, any ambony taxi-be dia mantanio ihany ny mpitondra tuk-tuk sy ny taxi-be hoe efa mba nandrarana ranom-panafody ve no mitondra anay io. Zany hoe tiako lazaina hoe isika rehetra zany dia tomponantoka, tomponandraikitra tanteraka amin'ny famongorana ny aretina coronavirus ity. Tsy ho vita fitondram-panjakana rery ihany. Ny commune koa tsy ambo hoe havita rery an'izany fa antsika jiaby responsable. Ararotana zao fahazahoantsika vokatra tsara zao izay noho ny ezakitsika ray manontolo ka dia ho fongorontsika tanteraka io coronavirus io fa zany tsy ho vita rery ny fitondrana na ny commune araka ny lazaiko teo fa itsika rehetra miaraka no mandrisana io valanaretina coronavirus io. Natsapy ireo maintsomolaly sy zanaky Toamasina fa ady hitambarana ny amongorana ny valanaretina. Tonga nanome tanana amin'ny alalan'ny partenariat public privé izy ireo izay nisy ny ami de lycée Jacques Rabe Mananjary, ny teo anivon'ny Caragor 501 ary ny fikambanana Tatifa. Ho fanaramaso ireo izay tsy mbola nanatotosa ny fanaovana famindrana ranom-panafody, misy ny tetikady manokana amin'ny fametahana autocollant apetraka amin'ireo fitaovam-pitaterana ireo ary isy ny fanaramaso ataon'ny mpitandro ny filaminana. Ny fomba fahatantsika fa ny posy mitondratsika na ny tuk-tuk mitondratsika fa nandalo famindrana fanafody dia misy mari-pamantarana eny amin'ny droite eny amin'ny ankavanana misy tikasa kely izay napetraky ny commune urbaine zany eny dia reny nijerevantsika hoe ity kosa zany dia efa mba ara-pahasalamana efa tsisy otrikaretina. Ezahantsika atao zany zao zavatra zao mba tsy paritany ny otrikaretina zany. Telo andro zany natokany commune urbaine nanaovana zao opération zao ary misy point maromaro eto izay efa nolazaina foana. Anisany moa zany eto amin'ny manodidina Sovita eto misy amin'ny CRJS, misy arekeky ny Raimbo, misy ihany koa anekeky ny préfecture. Zany toerana rehetrarehetra zany dia ahafahan'ireo posy sy tuk-tuk sy fitaovam-pitaterana mandalo amin'izay ora tiana andalovana ao anatin'ny ora fiasana mazava ho azy. Nambaran'ireo manam-pahefana eto Toamasina fa andraikitry ny rehetra miaraka ny ady atao amin'ny coronavirus mitabe tsy lany mambo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny zokiola sy ny fisotro-drononony. Eo ihany koa ny fitiliana ny valinaretina coronavirus tanterahany Sofarmady rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Lalaoty mahazoka kado daholo miaraka amin'ny Telma. Nividiana tolotra manomboka amin'ny arivo ariary dia tsy maintsy mahazo kado ianao. Misy fisarihana isan-kerinandro azahoana loka ary tsy izay ihany en fit august ny fisarihana ireo loka goavana be. Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Poco F2 Pro 5G, Samsung S20 Plus 5G. Mandray anjara amin'ny fisarihana isan-kerinandro tsy amin'ny farany lalao daholo izay mividy tolotra Telma manomboka amin'ny arivo ariary. Fika kely mitombo arakaraka ny vidin'ny tolotra vidiana ny vitana azoana ireo loka goavana. Alefa! Bic de Sensiti. Bic Confort 2. Bic 3 Sensiti. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic.
Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mirosotrany amin'ny fampanajana ny fepetra rehetra entina hiadina amin'ny valanaretina coronavirus ny ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Nisy ny fidinana tampoka ho fijerena ny fampiarana izany fepetra izany ao rivoloreo. Mbola mitoy ny etsika fampatsiahivana sy fanaitanana ny mponina mba tsy ho varimbarina amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ho aneto Tomasina. Manoloana ny fiainan'ny tan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tato anatin'ny ray volana izay. Nidina tamin'ireo toerana be olona ny ekipan'ny CRCO Atsinanana androany no tarihan'ny governoran'ny faritra Atsinanana. Toerana telo nanatanterahana ny asa ho an'ity androany ity, tao amin'ny bazary depôt, bazary Tanambao Veriry ary ny tao amin'ny Fokotany Ambalabe. Mbola betsaka ireo olona manao atsirambina ny fametahana ny arotava amin'ny tena tokony ametrahana azy. Betsaka ihany koa nefa ny tsy mitafy arotava mihitsy. Ka amin'izao tsika mbola tsy mandresy satria raha hitanareo dia mbola misy 1 cas 2 cas mitranga. Efa miezaka ny ao amin'ny mpitandro ny filaminana mampagnaja ny fepetra. Efa miezaka ny ao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana magnaraka ny antsoina hoe tracing contact na le olona ny fampikasokasoka tamin'ireny olona regny mba anapahantsika tanteraka ny antsoina hoe chaîne de contamination. Fa dia anjarantsika tsirekireky tavela ny magnano ny raha namboarina ihany zany dia tsotra mampatsiahy amintsika vahoaka fa mbola agnatin'ny ady amin'ny coronavirus atsika ka aza magneky rebreben'olona saina hoe efa resy no mbola agnatin'ny ady atsika ka dia ny fepetra rehetra zay napetraka nanomboka tamin'ny 10 andro lasana dia mbola manan-kery daholo amin'ity 10 andro vaovao ity. Manoloana ny fiainana isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Tomasina, nanamafy ny talen'ny CHU Analakninina fa misy foana ny fitiliana ary mbola manana tahiry betsaka raha i Tomasina amin'ireo karazana fitiliana roa ny coronavirus. Misy manontany hoe ambany dia ambany zao ny tranga na olona voan'ny coronavirus sisy eto amin'ny faritra Atsinanana. Miteny sasany hoe tsy misy tsony le fanaovana test, misy ara-dalàna manana ny ampy tsara ny fanaovana test fa misy fepetra nefa fanaovana an'izy ireny tsy ny olona jiaby akory dia atao an'izy io fa misy fepetra tsy maintsy arahana indrindra le olona mieritreritra fa misy trangana retina mbola misy fanadiadiana misy fizahana zay vao atao le izy fa tsy tonga dia ny olona rehetra akory dia atao daholo lainga zany. Misy tsara le testa ary mivalin'ny testa mihitsy enitsika amin'ny radio sy ny télé reny ange maro dia maro mijerena ny laboratoire mobile ny laboratoire amin'ny hôpital kely le zay ny expert no jerena fa tsy mahita ray fotsiny no hita ao anatin'ny olona zato. Ho Anambatovy manokana efa andro maro izay no tsy nahitana trangana coronavirus intsony raha ny tao amin'ny faritry ny orinasa tao Tanandava. Betsaka ireo mpiasa ao no miandro fatratra ny fiafaran'ny fotoanan'ny fiobohana ao anatin'ny faritry ny orinasa. Nilaza ny governoran'ny faritra Atsinanana fa miandry ny toromarika sy lamina avy amin'ny fitondram-panjakana foibe no ahafahana mamaritra an'izay. Miandry ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana antsika dia magnaja ny fepetra aloha no manandrivy antsika amin'izao fotoana zao. Marina fa misy ny resaka ny tokony hoe tapitra daholo zany ny efa tsy misy olo marary tsony ao Ambatovia zay aloha ny azo ambarana ihany fa mbola misy fandaminana petraka amin'ny mety hotohiny zany rehetra zany. Mitohy-hatrany araka izany ny ezaka rehetra atao tsy hiparitahan'ny tsy valanaretiny ty ho an'ny eto Tomasina amin'izao fotoana izao. Maro tamin'ny réseau kely no nandeha an-kilometatra maro androany naka ny fisotro-dronono teny Antaninarenina ny tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka ny tsy fampiny hoenti-manana anofana fiara no antony izany raha ny fanazavana azy io na saina. Dian-tongotry miaingany amin'ny toeram-ponenana miazo ny toerana fakana ny fisotron-dronono etsy Antaninarenina no natao ny ankamaroan'ireo zokiolona aka izay fisotron-dronono izay androany. Tao ireo niainga omaly, tao ireo niainga androany vao mangiran-dratsy. Dia nanahoana ny famonjena ny toerana androany nandeha inona? Moaly dia fa nandeha moramora niakatra. Moaly. Sisy tongotra. Zany zava-misy nga ndraika hoe. Dia ady mifiry zao carion makaty? Niala tamin'ny tany carion zany ianao? Tamin'ny 10 maraina niala tany. Ny ankizy efa manatsokatra ny dôly dia mandeha rery. Sy zanako mipetraka ny tany bato dia tany nitokana natory alina. Jusqu'à l'aube maro sapie. Misy Mahamasina teo, Ambojanahary.
amin'le fandefasina tao fondro ambony iny dia nanahoana ny famonjena ny toerana tetonga ay raha aloha ny tena efa lehibe ty lamosina mitaky miakamidy ireo ny lalana isanandro andeha tongotra zany andeha tongotra to nihindrana fiara tamin'ny fianakaviana nanofa fiara izay no natao ho an'ny hafa namonjena teny Antanina renina avy any ampitatafitra to enjakenjana ihany tomobelina kisany ny ankaviana ny tondra avy any tosy dia nanahoana ny famonjena ny toerana ty azo tsy dia misy olana loatra fa nisy tomobelina ny tondra moa nakaty tomobelinay andesanako vavy ambo mangarova tompoko nanahoana ny famonjena ny toerana tety azo raha be mihitsy tsy vaniny mandeha tsy misy tomobelina dia miezaka aloha mamany izay olana izay farafakeliny eninalina ariary miainga avy any makaty famonjena tety naterina fa tsisy fandaminana angavy amin'ny ministera mba misy tobila iraisana satria tsisy tsy manana an'izany aloha tsisy fa manao zay tongavana raha misy an'izany ve tsy tokony ny pibliena pour tout le monde araka izay nambaran'ireo zokiolona izay tsy nisy ny fiara-niombonana nitanterana ireo zokiolona naka ny fisotrondronono ho an'ity andro voalohany ity izay anairana ny tompona andraikitra isan'ny tokony izay nilaza fa isy ny fandaminana amin'ny fitanterana ireo zokiolona manomboka amin'ny 3 ny saran'ny fitiliana ny valinaretina coronavirus tanterahana eo anivon'ny orinasa Sofarmad anampina ny fitondram-panjakana amin'izao ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 izao iolona saina. Taoriny nitondrana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny amin'ny fitiliana faobe momba ny valanaretina coronavirus ampiasana ny TDR izay tanterahany orinasa Sofarmad eny anivon'ny orinasa tsy miankina namoaka ny sandany androany ny tompona andraikitra. Fantatra tamin'izany fa manomboka amin'ny 3 alina isan'olona no alohan'ny orinasa izay iara-iasa amin'izy ireo. Dia ny tolotra voalohany ho an'ny entreprise izay manana mpiasa mihoatra ny 50. Rehefa voasoratra ao anatin'ny site Gomed zany ilay olona dia manao descente zay sur site dia misy accompagnement docteur libre miaraka amina iny zany dia rehefa vita daholo ny analyse rehetrarehetra dia midélivrer zany les attestation zay tolotra zay zany dia efa natao tolotra mirary dia mirary 30 000 ariary hors TVA. Ho anna société indray raha ohatra ka latsaky ny 50 mipiasa ao aminy dia mitovy tsisy hafan'izay tolotra zay ihany ny déplacement zany dia mba en charge an'le société. Raha pozitiva ny valin'ny fitiliana atao amin'ilay mpiasa misy ny ordonnance omena ilay marary ahafahany mitondra izany amin'izay ilany azy. Azony olon-tsotra atao ihany koa ny mangataka hotiliana raha ny fanazavana hatrany ary en ligne ao anatin'ny plateforme Gomed ny fisoratana anarana. Isy ny SMS anomezana ny fotoana anatanterahana ny fitiliana. Ireo rehetra ireo izay misanda 5,000 sy 3 alina ariary. Ho anareo particulier izay mikasa ny anao test TDR miaraka amin'ny Gomed sy Sofarmad dia mila miditra anatin'ny www.gomed.mg dia manao inscription zany nareo ao anatin'io plateforme io. Dia io code io no marina fa io no entinareo rehefa anao ilay test nareo. Misy code à 6 chiffres dia code QR fa izay inscription sy le famenona formulaire izay zany dia mitovy amin'ny hoe efa milahatra ianao hanao ilay test mba hialantsika amin'ny filaharana lavabe sy ny fivezivezena amin'ny fanaovana test. Lafo mavao hafa kosa indray tovolahy iray avao Antsirabe manana talenta eo amin'ny sehatra ny sary hosodoko sy ny fanamboarana gitara vita gasy no hitantsika ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity Cool TV Antsirabe. Maro ireo tanora ankehitriny no mana talenta eo amin'ny sehatry ny asa tanana eto Antsirabe renivohitra. Anisan'izany Andriary manana landina ny tenaina izay ampiangaly asa tanana sy sary hosodoko. Fantatra ny be sy maro amin'ny anarana hoe Bondosy eo amin'ny sehatry ny asa famoronana. Nandritra ny 50 taona izay no nanaovany ity asa ity ary io no hamelomany vady aman-janany mandraka ankehitriny. Fitiavana manokana sy efa fankafizana saratra mbola kely no nahatonga azy sehatra bebe kokoa eo amin'io asa io.
Ny raha ny tena marina izy efa ataoko hoe efa tany am-pianarana tany aloha dia efa nanomboka natao hoe resaka sary. Nanaonao sary te moa zany fa tsy dia tena hoe mpanao sary tamin'izany fa hoe nanaonao sary anina dia nahita hoe nisy fivoarana. Eny rehefa niakatra tany amin'ny CG tany ngamba na ohatr'izany dia efa nanomboka tena ohatran'ny tian'le izy ary dia na amin'ny fianarana aza saika adinodino kely na bedy matetika mihitsy zany satria ny kahie rehetra iny dia efa tena feno kisarisary daholo ohatran'izany. Avy amin'ny alalan'ny aingam-panahy no ahafahana matafavoaka sary hosodoko iray hoy hatrany izy ary anisan'ny manavanana azy kokoa ny manao sary amin'ny rindrina na ireny décoration mural ireny. Fa tsy voatery hoe tableau batainao ohatran'ny tony foana na ohatr'izany fa indraindray tonga dia sur mural hoe déco mural zany matetika ny tena ataona ihany koa. Ny rindrina zany za tia manao zavatra amina zavatra ngezangeza. Zay zany nena zany mba zavatra hoe tiako hoe tokotany ngezangeza mihitsy no ilalaovana dia mahavoaka le zavatra tiako atao. Tsy nijanona fotsiny teo amin'ny sehatry ny sary hosodoko anefa izy fa sady manan-talenta ihany koa eo amin'ny lafiny asa tanana toy ny fanaovana gravage marbre ary ny fanamboarana gitara vita malagasy. Mahakasika an'le gitara moa zany dia manao création tsika, manao réparation ihany koa. Ny création moa matetika arakaraka ny commande-n'le tompony zany fa ny anay sur commande foana fa tsy mivarotra na hoe anona fa tonga dia efa misy olona miteny hoe anamboarana gitara dia ataotao ohatrohatran'izao le pose no ohatra dia efa izay manao an'izay. Anisan'ny olana sedrain'ny mpanao asa tanana malagasy ny ara-materialy ahafahana mampandroso tanteraka ny asany. Eo ihany koa anefa amin'izao ame anara-pahasalamana izao dia vitsy ireo mpanjifa. Eny amin'izao aloha zany tena betsaka ny olana satria na ny olona mpanao zavatra aza dia ohatran'ny tsy dia lahara-pahamehana izy raha amin'izao toetra raha misy eto amintsika izao aloha zany somary vitsivitsy kely satria raha ohatran'izao zao anay izay zao matetika ohatran'izao mety hoe miondrana kely any amin'ny andro vazo mihitsy satria manao décoration anakanoto le mitondra vazaha manao descente any ireny zany dia manao décoration any dia fotoana mihitsy zao satria efa campagne an'le anina dia izay zao anisan'ny hoe zavatra tena niaina kely zany. Na dia betsaka aza ny olana sedraina hoy Bondos dia tsy atao makivy izany fa mila mametraka tanjona hatrany eo amin'ny fiainana. Araka izany dia manana hafatra fohy izy ho an'ireo tanora mitovy aminy. Ny hafatra fohy zany ho an'ny artista namana dia mahereza dia miezah foana mamoaka izay zavatra ny tena ao am-ponao sy ny tena talentanao dia miezaka hatrany foana eo amin'ny asa izay atao. Teny foana ngambany dia tsy dia misy loatra fa dia efa misaotra betsaka ho an'ny vady aman-janako nanomana hatramin'ny farany mpiray tam-po namana matsakaiza rehetra. Tontolo ny kitra kosa indray navoaka ny FIFA omaliny daty anatanterahana ny Coupe du Monde Qatar 2022. Fantatra fa ho atao ny 1 Novambra 2022 hatramin'ny 7 ny volana Desambra 2022 ny FIFA nanana Henri Florian. Omaly namoaka fanambarana ny teo anivon'ny FIFA mahakasika ireo daty ofisialy anatanterahana ny fiadinany amboarairan-tany andiany 2020 eo amin'ny taranja baolina kitra tanterahana ny Qatar. Fantatra fa ny alatsinainy fa 1 ny volana Novambra taona 2022 no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny FIFA nitsanana ary ny alahady fa 20 ny volana Desambra 2022 kosa no tanterahana ny lalao famaranana. Ao amin'ny kianjan'ny Al Bayat no anatanterahana ny lalao fanokafana. Raha toka eny amin'ny kianjan'ny Lusail kosa no totosaina ny lalao famaranana. Raha ny nambarany teo anivon'ny FIFA hatrany ho an'ireo ekipa avy aty Afrika mizara ho vondrona 10 ny fiadian-toerana. Ka ao anatin'ny vondrona J no misy ny Madagascar, manampy azy ao ny République démocratique de Congo, ahitana ny Benin ary Tanzania. Ireo ekipa voalohany ao anatin'ireo vondrona misy 10 ireo izany hoe ireo ekipa tafita eo amin'ny tête de poule ihany no miatrika avy hatrany ny antsapaka ary manatanteraka ny play-off ka ny ekipa 5 tafita amin'ireo ihany
no mandray anjara amin'ny fiadina ny tompon-daka ka eran-tany. Eo anelanelan'ny fahasivatra amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 ka hatramin'ny fahasivy sy faraika ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 no anatanterana ny eliminatoire ho an'ireo ekipa aty Afrika ka raha tsy misy ny sampony toy ny nahazo ny fifanitsanana kanina izay nosembana ny valanaretina coronavirus. Zay va tiatsika maresaka iraisam-pirenena. Constituteur ana olona manana ny toerana no nesin'ny pirata tao anatin'ny ora maro tamin'ity androany ity. Isan'izany ny compteny filoha amerikanina teo aloha Barack Obama, eo ihany koa ny Bill Gates, Kanye West sy ny maro hafa. Mampametra-panontaniana ny maro izany tranga izany fanadina. Barack Obama, Kanye West, Joe Biden, Bill Gates, isan'ireo niara-ny piratage tao anatin'ny ora maro tamin'ny compte Twitter an'izy ireo androany. Na efa miverina tsikelikely amin'ny laoniny aza ny mikasika ity raharaha ity, mbola baraingo mipetraka ny ambadika izao fidirana antsokotsoko amin'ny compte Twitter izao. Afatra hitany rehetra tamin'ireo compte ireo ny hoe andefa-sy vola mitentina $10 aho dia averiko aminao $2. Hitany Twitter tao anatin'ny fotoana fohy avy hatrany io afatra ny elio ary nofafan'izy ireo avy hatrany saingy fotoana fohy taorian'izay dia niverina hamparitaka indray izany. Ora maro araka izany vao voafehin'ny Twitter tanteraka ity tranga piratage ity. Tao anatin'izay ora izay mahery ny $100 no azon'ireo tao ambadiky ny asa ratsy izao. Tsy mbola fantatra izy ireo saingy efa misy fanadihadiana mikasika izay. Mampametra-panontaniana maro amin'izao volana vetsy mialohan'ny hanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana izao ity raharaha ity. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Angasany ianao nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.